Trano maraina moa zany dia tonga teto amin'ity tanànanay ity ny force dia tonga dia nandrodana ny tanàna rehetrarehetra. Nisy trano teto an-damositsika teto dia tonga dia nitrongisany zareo hatramin'ny farany. Ny vaovao miparitaka ihany koa amin'izao fotoana izao dia vaovao tranga Mampalahelo, misy Mpandraharaha Malagasy voaravany tany, misy fandravana lakoro saika hanaovana fotodrafitrasa hamoronana asa mba hitarika asa mba hisy gasy mitovy aminy mba hanangana zany orinasa sy fotodrafitrasa izany. Kanjo anefa amin'izao fotoana izao dia voarodana zany ary naneho alahelo isan'io hevitra tamin'ny vahoaka Malagasy mpanao gazety ihany koa izy ka niteny hoe rariny raha tsy misy te hiverina eto Madagasikara intsony ireo izay lasa anandafy. Naneho alahelo izy niteny Malagasy mitovy aminao aho Randriamatoa PM na Premier Ministre Tsay Christian indrisa nefa tsy nandray ahy ianao ka tonga amin'izao fandrodanana izao. Io ihany koa na filoham-pirenena Andradrila izany. Tsy mpanefonefo aho akory fa volana indramina tany amin'ny banky no nanaovako ity projet ity ary ibabeko trosa mandritra ny 10 taona. Mariako mazava fa anay ny tany ary ara-dalàna tokoa avokoa ny taratasy rehetrarehetra. Amin'ny maha Malagasy ahy dia mba te hitondra anjara-biriko aho amin'ny fananganana centre commercialy izay anomena asa ho an'ny Malagasy mitovy amiko aho indrisa nefa dia voarodana ny tany voasakana izany fotodrafitrasa hitarika asa ho an'ny vahoaka Malagasy izany. Marary ny foko ankehitriny, tonga saina ho ankehitriny manoloana ireo Malagasy any ivelana tsy te hiverina eto intsony. Anarany mba tanindrazana tena fa tsy misy miaro any ka exporté avokoa ireo Malagasy manam-pahaizana. Hitantsika rahantsika manko vidéo fa nokevitra nataony alahelo ny tompon'ny tany amin'izao fotoana izao. Isa moa no tompony antoka fandravana resaka tany na fandrodanana tany izany. Move tsy tany fitondram-pandrakana ny fijalian'ny vahoaka ankehitriny izao eo ny mpanambola, ny karanina, ny vazaha, ny sinoa dia mandrava tany Malagasy. Eto dia mafisina fa tsy ny karana rehetrarehetra na ny sinoa rehetrarehetra na ny ataontsika hoe ny vazaha rehetrarehetra fa misy andian'olona ataontsika hoe mandrava tany izay. Eo ihany koa ny mpiretsi-kombakomba ny fitondram-pandrakana tia kolikoly, tia vola, tia tena dia lasa mandray vola dia mitondra zareo ataontsika hoe tompona andraikitra huissier mba handrava ny tany nefa fa ela io ataontsika hoe anary zareo tany zany. Tena tsy rahany kosa ny ohatran'izany. Indraindray tsika mieritreritra hoe efa contrat amin'ny fanjakana mihitsy ve ny sinoa sy ny karana mihitsy angamba hoe ny gasy tsy mahazo mifanina amin'izareo tena hoe isika gasy indray no étranger fa ny vahiny no tompon'ny Madagasikara. Isika indray no mandeha manofa sy miasa amin'ny nefa tsika no tompon'le toerana. Tena tsy rary ny ohatran'izao raha mbola mitohitohy ny fangalara-tany, fandrodanana tany, ny vahoaka Malagasy ny tompony indray mangatakatiny ka mamperitreritra antsika Malagasy rehetrarehetra ny tranga ohatran'izany. Andao manko jerentsika fa nokevitra nataony Ramatoa tompony tany izany Rasoambolanoro ilay tompon'ny tany. Andao aro jerentsika izany fa nokevitra alahelo nataony teneniny izany. Trano Ilay iray miaraka amin'ny tamboho Tetsivato izay ana Mpandraharaha Malagasy no niala ny fandrodanana androany. Araka ny fantatra dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa-panjakana anaovana lalana ireto trano sy tambohona rodana ireto. Nilaza moa ny tompon'ny trano fa tampoka ho azy ny fandrodanana. Androany maraina moa zany dia tonga teto amin'ity tanànanay ity ny force dia tonga dia nandrodana ny tanàna rehetrarehetra. Nisy trano teto an-damositsika teto dia tonga dia nitrongisany zareo hatramin'ny farany. Tonga dia tampoka be omaly hariva nisy huissier nanatra taratasy tsy zahakory nandray an'ilay taratasy efa ny 7 alina vao rayako ilay taratasy zany avy any amin'ilay sécurité anay tao dia androany maraina be izy tonga nandrodana. Tsy haiko moa zany araka ny lalàna mety fe zany tsy mety fe zany tena tsy haiko mihitsy tsy fantatro tsony. Tena marary be ny fo, marary be ny saina mahita an'izao zavatra zao. Ny tena Malagasy ny tena hoe olona tsotra mba te hanao zavatra koa ho an'ny firenena ary ny zavatra nataonay teto dia volana ilaina tamin'ny banky no nentinay nanaovana an'ity projet ity
dia le projet vao natao le projet dia mitondra asa ho ana malagasy marobe. Ankehitriny izy narodana tena tsy hitako intsony izay ho ambara fa tena marary be ny ao anatiko ao zany. Ampanetretena ny tenenako anareo fa nahavetsiko robo ary mbola tsy voaray anay nefa le trano rodana nahavetsiko robo ary nahavetsiko robo ary anay le toerana tena anay le toerana ara-dalàna daholo ara-dalàna daholo. Araka nambarany ity tompo-trano izay noravana trano ity dia tsy tokony ho tafiditra ao anatiny lalana izay atao io trano sy tamboho izay narodana io. Nisy fotoana zany izay nandefa huissier nangataka hoe ohatrany ahoana ny tracé an'io lalana io dia nisy huissier izay tsy tononoko ny anarany namoaka tracé izy dia nahazo tao ambadika tao amin'io ohatrany misy tanimbary io le lalana ary tena miexiste zany tracé zany. Dia izay moa zany nyantony nampiasan'ilay trano teto satria raha araka le tracé dia tsy voakitika iny trano iny dia mahazo kely amin'iny sisiny ary anoloana ary ty arabe ty fa reto tamboho ato aoriana ato reto tokony tsy mahazo mihitsy fa dia izay le izy efa natao ny rehetrarehetra efa niresaka koa efa niezaka koa mifampiresaka tamin'ny rehetrarehetra. Za zany zao resaka hoe miteny amin'ny télé zao isan'ny hoe tena dernier recours-ko tsy hitako intsony izay ale. Nambara ny fa vola nosambona tany amin'ny banky no nanaovana ny tetikasa ary mpiasa manditana ny 300 no ampiasainy izay tsy maintsy andoavana karama avokoa. Arina zao centre commercial ataoko zao dia tena hoe hitrotroko trosa mandritra ny 10 taona fa kosa ny hitondra asa ho an'olona marobe ao anatiny ao isan-kerinandro izay mandoa karamana olona 300 eto amin'ity toerana aty amin'ny niveau anay zany dia be dia be zany olona 300 zany. Profo mampa hoe olona kely anay tsy entreprise nampanaovinay an'ity toerana aty fa tâcheron. Donc zany izay foana no manakarama andreo isan'andro manome karama andreo isan'andro fa dia so moa zava-misy ankehitriny. Ny Lasa mora matora Soambolanoro fa efa niezaka hatrany nangataka fionana tamin'ny filoha Andratsoela ny tenany mba hifampiresaka. 5 tsy tanteraka izany ka izao ny afara tamin'ny fandrotanana ny trano izao. Ankehitriny tonga amin'izao stade zao zay dia mbola mamerina ihany ny fangatahana amin'ny PRM hoe zahako PRM olona tsotra malagasy mitovy aminao za fa niriko mihitsy ny iona aminao fa nefany sa niraisinao za dia tonga amin'izao stade zao fa ohatra angamba manandray anay ianao mety misy zavatra afaka nenonao ihany taty amiko mety misy zavatra afaka niraisinao ihany satria tena za mahatsiaro tena hoe malagasy te hitondra zavatra ho an'ity firenena ity raha ny niveau de vie-ako sy ny fahafahako tsy hoe olona farak'izay mpanefo hoe fa ny zavatra nanaovako an'io projet io dia vola nalaiko tamin'ny banky ankehitriny izy niravainao ohatran'izao tena marary ny foko. Nefa mbola mamerina foana ako ny angataka ny iona aminao mba ahafahako mamelabelatra ny zavatra rehetrarehetra hoe mieritreretokoa atao teto mba hatsapahanao hoe olona ohatrany ahoana marina moa ny ao ambadika io projet io dia inona tokoa ny tena hoe mipose anahy hanao an'ity projet ity. Na dia teo aza ny zava-nisy androany dia ny fandrotanana anireo foto-drafitrasa izay noariny dia mbola fanirindra matora Soambolanoro hatrany ny iona amin'ny filohan'ny Repoblika mba ahafahany ifampiresaka.